Ny fitazarana sakafo otrotony a ny BGRC efa niteneniko zay fa aveliko eto ndray misy norme internationale io zany hoe tsy zahay no manao kajikajy ato misy ny directeur des opérations ato misy direction anankiray zany de ny norme ny OMS no arahantsika zany hoe zany raha tsotsorona le zavatra tenenina ao anatin'ny toerana anankiray dia misy hoe zao ny isan'ny traboina ireo isan'ny traboina reo anefa misy ménage ny ao anatin'io firy a fianakaviana firy io isa io de amin'ny alalan'ilay isan'ilay tokantrano na le ménage no anaovan'le fizarana de ny fizarana ohatra ny tono zany a dia anatin'ny 10 andro de tokony hanana vary a 20 kilao a lay tokantrano de ny antsasakin'izay a ny voamaina ny menaka 2 litatra isaky ny tokantrano ny savony sy ny anana moa iny a tsy voahajy iny fa arakaraky ny eo ampelantanana no izarana an'iny fa ireo ny tena base reo averiko ndray a ny siramamy koa 1 kilao iny adiniko ny teny azy siramamy koa 1 kilao averiko a ao anatin'ny 10 andro zany a ny tokantrano anankiray tokony hanana vary 20 kilao tokony hanana voamaina 10 kilao tokony hanana siramamy 1 kilao tokony hanana menaka 1 litatra de ny savony zavatra majinijinika ireny zany arakaraky le ampelantanana de eto koa tiako mariana mety hitenitsika hoe ny tokantrano anankiray nge mety 10 ny olona hoe ny tokantrano anankiray mety anankitelo fotsiny ao mety anankiray zany zanany zahay zany tompoko tsy mijery an'izay satria sarotra raha izay no ataotsika tsy ho hitatsika zay fa tena averiko ndray zany a everina ny ao anatin'ny tokantrano anankiray a de misy olona anankidimy 3 ny zaza 2 izy mivady zay zany a ny fomba fitanjarana ataotsika